ia voalohany a de fahalomerabatsika rehetra zay manaraka anay am'izao fotoana zao atao amin'ny télé CCL sy ny radio tonga eto izahay a zay manambahiny lehibe tsika eto faritany Tomasina dia tsy izay zany fa ny filohan'ny Folibetily zay tompona andraikitra voalohany ny tily eto Madagasikara manoloana ny hetsika ngedabe zay ataontsika eto Tomasina de tonga ary manatrika atsika zao ankehitriny ary dia mafaly anay ny misaotra sahady anareo zay manaraka anay am'izao fotoana zao satria zava-dehibe no afantarantsika ny mombamomba an'izany hoe fankalazana famaranana ny fahazato taona zay atao Tomasina ka eto ary zay dia misaotra sahady ny filohan'ny Folibe zay tena no tsy ho zavatra ary tonga eto faritany Atsinanana manoloana zany famaranana ny fahazato taona zany ka dia omena azy angamba ny fitenenana manoloana ny fahatongavana sy ny hetsika famaranana ny fahazato taona izany. Ya, misaotra ny rahalahy fidèle ao anatin'ny fikambanana Tileto Madagasikara izay anisan'ny ekipa foibe aty amin'ny faritra Atsinanana. Miarabantsika rehetrarehetra manaraka ny fandaharana eo anivon'ny fahitalavitra sy ny onjam-peo CCL izay any rehetra any miarabantsika eto Tomasina sy ny manodidina. Ny ekipa foibetily izay ataontsika hoe solotena ny fikambanana Tileto Madagasikara manerana nosy moa zany ary misy hatrany Frantsa no vory eto amin'ny renivohiparitra ny Atsinanana zany eto Tomasina nanomboka ny andro anio faha 20 ny volana Desambra 2024. Maro ireo ekipa tonga aty ary ireo skoto tily manerana ny faritany 3 manerana Madagasikara tonga eto amin'ny renivohiparitra ny Atsinanana. Misy ihany koa ireo anatin'ny komity fankalazana ny jobily ary misy ihany koa ireo ataontsika hoe sakaiza sy ireo zay ao anatin'ny pray fikambanana tonga eto. Inona ny antony? Androany no anamariana feno ny fahazato taona ny fikambanana ny jorony zany nazahoany ny arrêté na ny taratasy avy amin'ny fitondram-panjakana tamin'izany fotoanandro tamin'ny faha 4 volana Desambra 2027 izay fankalazana izay dia natao ho fanakatonana satria efa nosokafana izy io ka mariana amin'ity andro anio ty ny fanakatonana izay tao-pankalazan'Andriamanitra zay noho ny fahafenoan'ny fahazato taona ny fikambanana. Misy hetsika maromaro izay tanterahana eto Tomasina. Ny voalohany dia nisy ny diabe izay natao tamin'ny maraina ho marika fanehoana fa velona ny fikambanana ary miara-miasa amin'ireo zay ataontsika hoe ny olona rehetra ao anatin'ny faritra. Ao anatin'izany ny fitondram-panjakana, ny eto toerana amin'ny fitantanana ny tanàna, ireo orinasa isan-karazany ary indrindrandrindra ny fitondram-piangonana izay ataontsika hoe mpikambana fototra ao anatin'ny fikambanam-panazava stily eto Madagasikara. Nisy io diabe io ho fitoriana ary ankoatran'izay fitorinan'Andriamanitra zay dia fitoriana ny fahaveloman'ny fikambanana izay manana n'ilay adidy anankitelo lehibe tanterahany dia ny adidy amin'ny tena, adidy amin'Andriamanitra ary adidy amin'ny hafa. Ny fandaharam-potoana dia mizara ho toy izao. Androany ny diabe rapitso asabotsy fa 20 ny volana Desambra kosa dia misy ny fanompoam fivavahana fisaorana an'Andriamanitra noho izay tao-pankalazana izay tanterahana ao amin'ny FJKM Tranovato. Ao aorianan'ny fanompoam fivavahana, mandritry ny fanompoam fivavahana no anaovana ny fisaorana rehetra ary ny fanolorana mari-pakasitrahana ho an'ireo izay navita be tao anatin'izany fikarakarana izany. Vita ny fanompoam fivavahana fankalazana dia hiara hitanjozotrotsika hitokana ny tsangam-bato izay marihana fa isaky ny faritra dia samy nanao ny tsangam-batony avokoa. Akoatran'ny tsangam-bato izay ho apetraky ny ao anivon'ny nasionaly zany dia ny eto amin'ny faritra
faritany Atsinanana dia ho tanterahantsika eny amin'ny akaiky Notre-Dame, akaiky Notre Dame, pisan'ny tennis, apitan'ny tennis. apitan'ny tennis. Rehefa vita izay fitokanana izay dia hitohy amin'ny carnaval tanterahan'ireo Beazina eo anivon'ny fikambanana kosa ifampizotra hamonjy ny Garamangue ary hoeny amin'ny David Jones izay hanao ny afim-pifaliana famaranana ary anaovana ny mody saina izay ataontsika hoe tapitra tanteraka eo zany ny taom-pankalazana ny jobily fa 100 taona ny fikambanana tily eto Madagasikara. Maninona no aty Atsinanana no nisafidiana manokana na tanterahana ny hetsika? Ireo misionera vahiny izay nitondra ny fanabeazana skotisma teto Madagasikara dia fantatra fa avy taty amin'ny faritra Atsinanana no natongavany zareo voalohany ary niondrana nandray ny fiarandalam-by teo amin'ny gara izay misy atsika izao. Ka izay no anisan'ny marika lehibe hoe ty faritra misy atsika ty zany dia faritra anisan'ny tena nandalovana sy nandraisana ireo misionera nitondra ny skotisma voalohany teto Madagasikara. Izay ny fandaharam-potoana ka anetanana ny rehetra ifanotrona ao anatin'izany afim-pifaliana izay tanterahana rapitso ariva fa 20 Desambra zany ao amin'ny David Jones ary misy ihany koa ny fanompoam-pivavahana fankalazan'Andriamanitra ao amin'ny FJKM Tranovato manomboka ny amin'ny 10 maraina. Izay ary ny fandaharam-potoana ao anatin'izao taonjato vaovao izay iainana izao indray ho an'ny fikambanana dia mikasa ny vonona amin'ny fiainana foana ny skototily eto Madagasikara ary amolavola ireo Beazina rehetra mba ho tonga amin'izany fahavononana amin'ny fiainana zany. Ny Beazina 1 taona hatramin'ny 20 taona dia ataontsika izay tonga anazy anona nitsanganana tily ary anao ny asa firotsahana sy ho tily tsy very mandeha ka dia tonga ny olona rehetra iaina ao anatina fandriampahalemana ary anao mpianatra ny firenena rehetra. Mankasitraka atsika nanaraka ny fandaharana dia mametraka ny veloma mandra-piona mifanotrontsika amin'ny fanatanterahana ny fankalazana. Zay ary ny andinindininy sy ny programa rehetra izay atao manoloana ny famaranana fa 100 taona dia mbola miangavy ny mpitondra fantakana rehetra, ny skotiravavy ary ireo mpanohana sy ireo efa tia ny tily hatramin'izay satria hetsika ngeda be izay ataontsika ary tombony manokana ho an'ny faritany Atsinanana izay voateny teo ka dia manasanao ary mba ho tonga ny amarainy amin'izay programa izay ka dia samy tahin'Andriamanitra.